Faly-miarambantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fampilalaam-baovao sy ny songadina réseaux sociaux hito amin'ny Maso Madagasikara TV ary manasantsika naraka izany hatramin'ny farany. Général Ianganjanaka Ranjatosoa izay commande teo aloha ny gendarmerie-pirenena dia manao izao fanambarana manaraka izao. Itony lahateny izay nataoko tamin'ny 2 avril nandritra ny fankalazana ny andro ny gendarmerie-pirenena teo amin'ny Tobo Ratsimandrava dia ambarako mazava fa izaho nanao ny kabariny dia nety ny hafanampo amin'ny fitiavana ny gendarmerie-pirenena. Noho ny fitazonako ny fibaikona teo aloha ka nahatonga nanao fanentanana mba hanajany ireo zandary ny fitsipifehezana amin'ny fanatanterahana ny asany satria dia mafy loatra ny fanakianana sy ny fanenjehana ny gendarmerie tato ato na dia fantatra azy fa betsaka miezaka izay atao ho fampandriana fahalemana ny tany. Hitako ankehitriny fa misy ireo olona izay manararotra sy mandika vilana ny zavatra izay nolazaiko. Eo ohatra ny mpanohitra, eo ny olo-tsotra ihany koa izay mivohy fankalana sy fanozongozonana mihitsy ny firaisankina misy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena. Noho izany maneho ny fialantsiny aho eo anatrehana Andriamatoa filohan'ny Repoblika izay lehibe faratampon'ny folo alinday, eo anatrehana Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement, eo anatrehana Andriamatoa Ministre délégué misahana ny gendarmerie-pirenena ary eo anatrehana Andriamatoa commande ny gendarmerie-pirenena noho ny fanohitohinana izay mety ho nateraka izany lahateny izany. Noho izany dia maneho ihany koa fa teboka faharoa noho ny fitiavana sy ny ambo-po any mazandary no nanaovako iny kabary iny ary izaho dia mijanona ho zandary na dia efa nandesotonono azy araka ny fiteniko hoe gendarme hier, gendarme aujourd'hui, gendarme toute ma vie. Farany dia manameloka ary mitsipoka ireo fihetsika isan-karazany ataona tokon'olona na mpanohitra izany na olo-tsotra izay manararoatra ny lahateny mba ambolena korontana misy fankahalana ao anatin'ny gendarmerie-pirenena. Miantso azy ireo ampitsahatra izany fihetsika mamofady izany ary mba tsy hampiasa ny sary na ny lahateny izay natao eny isy mampiasa ny anarako misy aza mba ho hatsahatra izany rehetra izany sikia mitondra hevitra maloto ka tsy mendrika loatra. Amafisiko fa ny tenako dia manohana trany ary mankasitraka miezaka rehetra izay ataon'ireo mpitantana isan'ambarana tonga ato anivon'ny gendarmerie-pirenena. Mila velona ny gendarmerie-pirenena tanindrazana sy lalàna. Mandalo kion-dalana sarotra ny gendarmerie-pirenena ankehitriny manoloana ireo zava-misy eto amin'ny firenena. Tekika mafy aho amin'ny zavatra misy eny an-kianja hoy ny komandana gendarmerie-pirenena teo aloha ny Jeneraly Indranto Arsoa Andrianjanaka. Tanindrazana sy lalàna no teny filamatry ny gendarmerie-pirenena ka miantso ny zandary rehetra anaja toy ny anak'Andriamaso ny lalàna eto amin'ny firenena ity jeneraly misotro ronono ity nandritra ny fankalazana ny andro ny gendarmerie ny faharoa ny volana aprily teo teny amin'ny Tobo Ratsimandrava. Amp'izay ka andao hiverina amin'ny lalàna sy ny pifehezana manimba endrika ny gendarmerie no ataon'ireo zandary sasany eny an-kianja amin'izao fotoana izao. Tanindrazana sy lalàna fa mampalahelo fa ohatra mandalo kion-dalana hafahafa ny gendarmerie-pirenena ka tia hikika hoe aoka re hiverina ka hanaja hitanana toy ny anak'Andriamaso ny lalàna sy ny fifehezana. Aoka ho fantatsika fa zavatra anankiray ataonao any an-kianja dia voany tenanao vono vady aman-janakao vono mpiarany asa aminao ary afa-baraka ny gendarmerie-pirenena. Aoka izay ampy izay fa atao hiverina amin'ny lalàna sy ny fitsipifehezana isika. Maro ny zandary miasa sy tratrany ny atao hoe ny fandio raitsiny tsy mahaleo ny fandoto ray tangoka.
Misy ny fitsipika mifehy dia ny fanarahana baiko ary anio anivon'ny mpitandro ny filaminana mipetraka ho tantara ary tsy fanadino anefa ireny ho tsarainy zava-nisy ihany koa ireo nanao tsy nety hoy ny ministry ny folo alin-dahy teo aloha ny jeneraly efa misotro ronono Désiré Ramakavelo. Lehilahy lehibe ny ireo fatany atao marina fa misy fitsipifehezana hoe manaraka baiko fa lehilahy lehibe ireo fatany atao ary indrindra sotomako amin'izay dia hoe tantara an'ireo olona ka mipetraka tantara inona no mipetraka ao no ny taranaka ao tantara inona no mipetraka ao eo amin'ny fiarahamonina ary tantara inona no mipetraka ao eo amin'ny firenena. Namaly avy hatrany ny jeneraly Indranto Arso Andrianjanaka moa ny ministra delegimsana Gendarmerie-Pyrénéenne ny faharoa ny volana aprily teo nambarany tao anatin'ny lahateny izay nataony fa efa manao ezaka amin'ny fifehezana ireo zandarmy OPF ny ao anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao tsy mitahiry jiolahy ihany koa ny Gendarmerie-Pyrénéenne.
dia izay sy izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy no maresaka azy natolotra an'io ary manasana ohatrany izay izy aboany amin'ny chaîne mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny zava-misy maro ny eto amin'ny tany sy ny firenena. Soava tsara daholo ary tompoko.